Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Hianarana koa ny fahantrana, ny fietrena ary ny tsy fahombiazana. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha olona tsy mivavaka izao na tsy mandinika tsara no mahita izany lohahevitra izany, dia tonga dia mety hiteny avy hatrany mihitsy manao hoe hitanareo izany fa ny fivavahana mihitsy ny mampatonga antsika hantra toy izao. Ampianarina hantra ve ny olonako? Ampianarina tsy fahombiazana ve ny olonako? Aiza moa tsika ny tsy hantra toy izao? Tsy mbola nahita mihitsy angamba antsika sekoly izay nampianatra ny olona izany atao hoe tsy fahombiazana izany, na hoe nampianatra ny olona izany atao hoe fahantrana izany. Nefa isika rehetra dia samy resy lahatra daholo, fa ny fiainana dia kodiaran-tsarety, mifamaofao daholo, na ny mamy na ny mangidy, na ny miakatra na ny midina, samy andalovana eo daholo ihany ny zavatra rehetra. Nefa ny zavatra izay ampianarina antsika amin'ny ankapobeny dia io ilay miakatra, io ihany. Ary vitsy izany hoe andeha ampianatra na ny zanany na ny tenany ho amin'io ilay hoe fahantrana, fietrena ary fidinana eo. Izany rano dia te hitarika anao ny amin'izany satria izany zavatra resahako izany tsy hoe filozofia akory fa tena zavatra ara-tsoratra masina. I Paoly dia efa nilaza an'izany any Filipiana 4:2-10 dia ozy manao hoe mahalala hetra ozy ary mahalala hitombo koa. Na amin'inona na amin'inona ozy, na aiza dia mahay efa nampianarina ny hovoky sy hononao, ny hanambe sy ny halahelo. Izany hoe i Paoly izany dia olona izay efa nianatra, efa nahita, efa nandalo an'izany atao hoe toe-javatra rehetrarehetra izany, na ny fahantrana, na ny fananam-bola, na ny fanohanana, na ny avokisana, na ny fisandratana, na ny fietrena, ary zavatra efa samy hainy daholo izany. Ny zavatra tsara ho fantatritsika aloha dia izao, tsy tanjona ilay fahantrana, fa ny zavatra ambara eto dia hoe fahaizana mitondra tena sy miaina ao anatin'izay fahantrana izay. Izay ny zavatra resahana eto, izay ilay hianarana izay. Tsy hoe andeha hianatra mba hahatonga hahantra, fa izao andeha hianatra ka rehefa mandalo fahantrana dia haiko mitondra tena tsara ao anatin'izay fahantrana izay. Ary izany ny zavatra tena mila hianarana izany. Izany ny zavatra tena mila hianarana izany. Androany dia te hitarika an'saintsika. Ohatra fotsiny izao dinihany ny fahombiazana dia hianarana izany. Misy olona zao rehefa mahomby izy dia na izy miala amin'Andriamanitra, na izy mieboebe, na izy mihevitra ny tena no zavatra, na ihany koa izy mety hanambany ny hafa, tsy hatoky an'Andriamanitra intsony fa lasa hiantehatra amin'ny vola sy ny harenany. Dia izay no hoe mila hianarana izay fahombiazana izay. Fa ny tsy fahombiazana ihany koa tsy ankilan'izay dia tena mila hianarana satria be dia be koa ny olona rehefa mandalo tsy fahombiazana dia miala amin'Andriamanitra izy. Raha fahantrana ohatra ny lalovany dia mangalatra izy, tafalatsaka ao anatin'ireny karazana famitapitahany izy, na ihany koa lasa manome tsiny an'Andriamanitra, lasa tsy manam-piadanana sy fifaliana intsony fa malahelo lava satria tsy mahazaka an'izay atao hoe tsy fahombiazana izay. Tsotra fotsiny izao ny fanontaniana apetrako aminao hoe rehefa manam-bola ianao dia faly, ary rehefa tsy manam-bola moa mbola faly ihany koa ve? Sa tena miankina amin'ny vola eo am-pelatananao ny fifalianao sy ny fiadananao? Ohatra ihany koa hoe rehefa ohatra ka eo ny vadinao dia faly ve ianao, ary rehefa tsy eo ny vadinao dia manahoana? Mbola faly ihany koa ianao sa miankina tanteraka amin'izay fisian'ny vadinao izay ny fifalianao? I Paoly dia nilaza hoe mahay ny toe-javatra rehetra ozy. Izay ny dikany hoe mahay ny zavatra rehetra eo ambany eo amin'ny 7:10. Mahay ny zavatra rehetra ozy ao amin'ilay mampahery. Aretika tsara ny teny izany. Ny dikan'io dia hoe mahay misadapta amin'ny toe-javatra rehetra, mahay miaina ao anatin'ny circonstance rehetra, na inona na aiza ozy dia haiko daholo ny miaina ao anatin'ny toe-javatra rehetra. Ny dikan'izany dia izao na misy vola dia mahay miaina ao anatin'izany. Ny dikany dia hoe manana fifaliana ao anatin'izany. Na tsy misy ny vola, mahay miaina ao anatin'izany ary manana fifaliana ao anatin'izany. Na misy ny asa na tsy misy ny asa, na marary na tsy marary, na miakatra ny fiarim-piainako na midina ny farim-piainako dia mahay miaina ao anatin'izany ary mahita fifaliana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Izay ilay ianarana izay. Misy amintsika fotsiny izao ny hoe rehefa mipetraka any ambanivohitra dia tsy haiko intsony,
fa nipetraka any andrenivohitra ihany no haiko, nipetraka any Madagasikara tsy vitako mihitsy, fa nipetraka aty ampitan-dranomasina ihany no haiko. Dia misy zavatra toy izany. Dia reny olona reny raha ohatra zany hoe asa mandeha fotsiny izy 2 volana na 2 volana izy mandeha amin'ny toerana anankiray ka lasa mipetra-drery izy ohatra, dia io izy fa tsy mba tamana mihitsy, dia lasa miverina mandeha mody satria hoe tsy tamana mihitsy aminy mipetra-drery fa za tsy mahay an'izany mipetra-drery izany. Dia izay le hoe ny kristianina dia olona passe-partout, mahay miaina amin'ny toe-javatra rehetra, amina circonstance rehetra, na inona ozy izy ary na aiza na aiza. Zany hoe mety misy fotoana mangatsika be ny andro, matetika rehefa tena mangatsika ny andro dia lasa ohatra ny tafalatsaka anatina dépression ny olona, fa rehefa été na rehefa mafana ny andro dia ohatrany hoe misy fifaliana zany ny olona. Ny kristianina dia tsy olona tahaka an'izany hoe rehefa ity toe-javatra ity dia milatsaka izy, na rehefa ity dia miakatra izy. Fa ny kristianina dia izao ninona toe-javatra lalovana dia mahita fifaliana mandrakariva. Ary zany zavatra zany tsy zavatra terena zany na zavatra forsena zany, fa zavatra iainana ho azy zany vokatry ny fisian'ilay mampahery aho izy. Zany hoe misy hery atao anatiko ato i Paoly izay ahafahako miaina amin'ny toe-javatra rehetra. Tadio tsara ravana fa any ampigadranana Paoly manolotra ny Filipiana 4 io ary amin'ny 4 izy dia milaza le aitsika tsara manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia, zany hoe na any ampigadrana ary izy dia mahatsiaro fifaliana izy, mahatsiaro hoe miadana foana ihany satria ao amiko ny tompo, ao amin'ilay mampahery aho. Midika zany hoe satria ao amiko ny tompo, satria manana ny tompo, satria miaraka amiko ny tompo. Ary ny azy zany ny fifaliana dia tena fifaliana izay tsy faritany zavatra manodidina azy zay mety iovaova, tsy miankina amin'ny zavatra manodidina azy zay mety hiakatra sy hidina, fa ny azy dia tena ao anaty ao. Dia tahaka izany koa isika, ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny fifalianao sy ny fiadananao, ny hafanamponao dia aza atao miankina amin'ny zavatra manodidina zay miovaova mihitsy, fa raha tsy izany dia miovaova tahaka an'io koa, fa aoka ho constantsika amin'ny fanarahana sy amin'ny fitiavana ary amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ninona toe-java misy eo amin'ny fiainantsika ary tsy vitantsika mihitsy zany raha tsy ao amintsika ny herin'i Jesosy Kristy dia ny fanahiny izay mampahery antsika. Ary io fanahin'Andriamanitra io no manome antsika ilay fiadanam-po sy ilay tena fifaliana marina, ka ny zavatra rehetra ety ivelany dia fanampiny fotsiny ihany. Dia izay zany tsika kristianina mahay ny zavatra rehetra sika rehefa ao amin'i Jesosy Kristy, ka na misy ny vola na tsy misy ny vola dia mahay miaina ao anatin'izany tsika ary hianarana io ry havana, hianarana io. Raha sendra mandalo izany ianao amin'izao fotoana izao, asa mety hoe mandalo ao anatin'ilay fidinana ianao na amin'ny aretina zany, midina ao anatin'ny tsy fahombiazana, midina ao anatin'ny tsy fahatanterahana ny projet ianao, na midina ao anatin'ny olana samihafa ianao amin'izao fotoana izao, aza ataonao zavatra mahagaga anao zany, fa atao voatahaka ny stage izay hitondrany tompo anao zany, hampianarana ianao ny toe-javatra rehetra sy ny fiainana rehetra, ary dia ankasitrao sy falio fa efa amin'ny teny izy eo amin'io 4 io ihany andininy fahenina hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona ozy izy, fa aoka ny fivavahana ambanin'ny fifonana no entinareo mangataka ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Aza manany amin'inona na amin'inona ry havana, fa zay mitranga eo, zay tonga eo, zay miseho eo dia ozy ianao manao hoe haiko ny miaina ao anatin'ity. Mety tsy manambady ianao, mety tsisy olona miaraka aminao amin'izao fotoana izao dia hainao ve ny miaina ao anatin'izay situation zay sa tsy hainao? Fa ozy ianao hoe ny manambady ihany no ilaiko, fa izao tsy haiko ny miaina ao anatin'izay. Raha izay dia mbola voafaritry ny fanambadiana sy ny olona zany ny fiadananao, ary mbola tsy tena olona afaka ianao. Averiko ihany fa raha mbola miankina amina olona na zavatra ny fiadananao sy ny fifalianao dia mbola tsy olona afaka ianao, fa mbola andeviny ny zavatra zay iankinanao iny, ary ho fatorana io ianao. Nefa io zavatra io hiakatra sy hidina io, iovaova io, izao tontolo izao ny miovaova fa ankiny tanteraka amin'i Jesosy Kristy ny fifalianao, fa izy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Takatry ny olona ray aman-dreny izay teo alohantsika zany, ka nahatonga azy ireo namorona ny hira manao hoe ninona hitranga Jesosy, na ny lanitra ho manga Jesosy, na ho maloka mangina Jesosy, dia ho feno fifaliana Jesosy. Raha ny fitiavanao izy no inoko Jesosy. Tianao Jesosy Kristy, mahereza ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.